Ya, de miditra amin'ny jour 6 zany tsika. Jour 6 de blue team indray. Iresahantsika resaka analyse na email analyse izy zany de le elfa maky blue zany nahita fa nisy activité tao amin'ny nisy activité ana email zany rehefa nanao analyse an'le fichier log izy zany. De ohatrany hoe nisy zavatra zany nisy phishing zany natao tao zany tamin'ny email nampatonga an'le infecté zany le machine. Inona no tiana ho fantatra zavatra mianarantsika amin'ity zany hoe inona le hoe email analyse izy inona no ilaina azy ino zany hoe email leader zany inona no fanontaniana tena tsara apetraka mila apetraka rehefa manao analyse na email de ahoana ny fampiasana an'le email leader hijerena an'le email hoe tsara sa ratsy de amin'ny farantsika moa zany manampy an'le elfa zany manao ny investigation. Inona ny email analyse process fomba iray ahafahana manao extraction na information ao amin'ny email header zany io de mahita mombamomba le email rehetra iza nandefa azy inona ny adresy averinay aiza rehefa mamaly inona avy ny misy pièce jointe ve zany rehetra zany ahafahana maka action amin'le email zany hoe mila filtrena ve le izy sa afaka alefa ihany zany hoe ahafahana manao resaka sécurité an'le izy zany hoe misy zavatra hafahafa ve, afaka hanatsarana ny performance-any koa hoe ohatrany ahoana ny fanomezana an'le izy de nisy delay nisy retard kely ve tamin'ny nandefasana anazy de tsika mi-baser kokoa amin'le resaka sécurité zao de hitantsika eo amina email zao misy ny atao hoe phishing ao anatin'ny resaka social engineering. Io domaine anisan'ny sarotra io nefa eritreretan'ny olona hoe io ny anisan'ny tena mora satria zay olona rehetra miditra amin'ny cyber sécurité de hanao phishing daholo ny ao an-tsainy nefa miconfigurer an'le serveur sy ny pitsopitsony rehetra ao anatin'le izy ary tsy hainy akory de tsy vita mihitsy le phishing. Le phishing moa zany ao anatin'le social engineering de manipulation psychologique atao amin'ny olona zany ahafahana mahazo information. Le manipulation io zany amin'ny alalan'ny faiblesse-ny olona ohatra hoe ny curiosité-any ny jalousie ny honnête be loatra izy ohatra te hanampy olona ohatr'izany de le phishing zany ao anatin'izay zany hoe manipulation amin'ny alalana email ahafahana mangalatra ny mombamomba ny olona ray na mandefa code malveillant amin'ny ordinateur zany na amin'ny telephone de phishing matetika de avy any amin'ny source tena atokisana de inona moa zany fa maninona no mila manao an'izany analyse na email zany. Hitantsika fa mbola tena mandaitra be ary mbola be mpanao be ny phishing hatramin'izao efa hatramin'ny 2012 io no eritreretana hoe efa teknika lany andro be fa mbola misy manao foana ary mbola misy tsatra satria complexe zany le zavatra ataon'zareo mety mitovy amin'ny tena email tena officiel mihitsy zany le izy. Rehefa manao analyse na email
tsara amina environnement isolé ohatra hoe machine virtuelle sy ny tariny ahafahana manao download le zavatra azo ireny zany, de mba tsy mamotika le machine. De ahoana ny fomba fianalizena le email? Reto misy file maromaro mila jerena, ohatra hoe ny from zao from 2 point de avy eo iny miteny eo hoe iza nandefa an'le izy, to iza no andefasana anazy, de misy koa ny ao ny copie carbone sy ny plaque copie carbone PCC de ny daty nandefasana anazy ny sujet an'le email return-paf fa le hamerenana an'le izy zany hoe le mpandefa teo any zany, le hamerenana an'le valin'le email. De domaine key and DKIMC signature, io zany signature amen'le service-na email zany ahafahana mi-identifier an'le email. De miditra indray manaraka SPF mampiseho an'le serveur nampiasaina mba handefasana an'le email. Message ID io zany ny ID identifiant unique ana email io tokony tena unique sy milamina tsara io MIM version le version nampiasaina. De it help to understand the delivered non-text, ohatra hoe ny pièce jointe zany. Ny X header io zany ampin'ny anona serveur email anao io zany, arakaraka le serveur mail zany de manaraka indray ny X received mail server to email went through, le serveur mail nandalovan'le email zany io X spam status ty spam score na email zany io hoe tena spam ve ty email ty sa tena tsy spam. X mailer le email anaran'le email client. Reo zany anisan'ny tena mila fantatra ao anatin'le fichier ohatran'ity zany moa le izy rehefa mi-click mail nareo de ataonareo fichier l'original de lasa mahazo header email header ohatran'ity nareo de ao misy an'ireo rehetra reo ao de ahafahana manao analyse aingana de efa misy ohatran'ny hoe fanontaniana tokony apetraka zany tokony ho hita vetivety zany hoe raha ohatra sanatria tsy mi-call iny to de hita hoe email tsy izy. De ao anatin'izany ny hoe le from sy le to sy le CC misy adresse valide, le mpandefa sy le andefasana sy le CC sa misy email hafahafa ny ray am'ireo de le andefasana le from le nandefa sy le to andefasana mitovy, tsy tokony hitovy zay raha ohatra tonga any aminao le izy efa hafahafa zay. Le andefasana sy le hamerenana an'le réponse tsy mitovy, raha vao tsy mitovy koa zay de hafahafa. Le email ve tena nalefa tamina serveur tena correct official zany le serveur tato serveur tato was used de efa hafahafa. Le message ID tena mi-existe ve le identifiant unique de normal ve, misy lien hafahafa ve ao le pièce jointe ve misy malware sa le pièce jointe mihitsy malware de zay mila jerena daholo zay.
Io jerena ty zany afaka jerena ao anatina sublime text, ohatra sokavantsika ty zao de mahita an'le izy teo tsika sujet from TF-Elf date mime content type x-touch x spam score de x original to return path lefa ty io zao de efa mahagaga hoe tia nandefa anazy lazainy fa le chef nandefa an'le izy nefa rehefa averina ny valin'le izy de any amin'ny Murphy point evident amin'ny bandy Yeti, le Yeti zany. Ie, zao zany zao le analyse-na email io tena ilain'ny mpanao ny blue team zany mianalizy email io ahitana le tena le hijerena anazy zany de aiza-tsika miditra ato tsika afaka jerena amin'le sublime text ity moa zany le manao analyse-na email io fa afaka mampiasa logiciel mihitsy tsika atao amin'ny Kali ato na Ubuntu mampiasa an'le hoe EML analyseur io zany ny ampiasaitsika de io zany efa optionné eto le option rehetra, ohatra hoe tirer i zany de eo le fichier ho analysentsika. Averintsika kely aloha ty manao ls zany tsika de cd desktop ls de raha manao an'le EML zany tsika analysentsika le fichier io de tirer i aiza le fichier antsika ty urgent ty zao de tirer header tirer u tirer texte tirer extract all de entrée. De ohatran'io zany no zavatra mivoaka eo zany. Ny mail anareo zany misy ohatran'izao foana. Voalohany aloha eo amin'le subject io zany io le sujet an'le email de from hoe iza no nandefa, date nandefasana anazy to mankany amin'ny iza de spam score hoe tena sao de spam le izy de aty URL tsisy URL ao anatin'le email de tsisy texte plain texte misy pièce jointony ny anarany division of labor load share plan point doc ty de hojerentsika ato zany le izy tonga de afaka mijery réputation ana email ray koa tsika. Ohatra misy email ray zany mpandefa email anankiray tena ohatran'ny hafahafa de afaka miditra atao amin'ity hoe email réputation ty tsika apetrakitsika eto de soratantsika eo fotsiny le email zany de hitatsika ny réputation ohatra hoe ity zao alaitsika de alatsakitsika eto
De misy outil be da be afaka hijerentsika réputation ohatr'izay ao zao virus total inquest IP info koa zao afaka hijerentsika IP adresse IP ana ohatran'ny hoe mampiditra adresse IP eo zany ianao de hitaneo ny localisation an'iny sy ny mombamomba an'iny adresse IP iny de taloha sy réputation ahitanao ny réputation an'iny adresse IP iny sao de efa nampiasain'ny olona tamin'ny zavatra ratsy URL scan afaka hiscanenao URL de tony moa browser tony ahafahana miditra ao amin'le lien anatina environnement sécurisé de nanoratra an'le email teto tsika de miteny izy hoe ny réputation an'io izy somary atahorana io email io de misy domaine tsara ozy izy fa tsisy valide MX record. We have not observed this email address on the internet. Tsisy profil n'aiza n'aiza izy de tohizantsika ihany afaka analysentsika zany ity fichier nalefan'le olona tao amin'le email ity zany hoe jerentsika ny hash an'le izy hash manao an'le SH 256 mihitsika de hitantsika ny hashany de afaka analysentsika ao amin'le virus total le izy de alefantsika ary le izy izy ozy izy ny email adresse n'le mpandefa chef.elf Santa Claus .tmh nandefa azy de izy ny adresse amerenana azy return adresse zany Murphy point evident tsaiky na efa ty izy ty on those behalf was the email sent de deliver to jerentsika kely on whose behalf was the email sent lazainy fa chefin'le elf izy zany nefa tsy izy akory ny score spam 3 what is hidden in the value message ID filed ty zany le identifiant unique tsy tokony ohatr'izao izy de code base 64 de copientsika aloha io de codeny eto zany le base 64 io iza moa izy teo attends de visit the email reputation check website provided the task le hitantsika teo hoe risqué le izy somary
Efa azontsika aty an. De décodentsika ato an. Salova paste decode. De check feu attachement. What is the file name? Division of labor share plan. Email analysis. Dia alatsakitsika ato. Matetika ny message ity tsy tokony ho page 64. What is the hash? Eo amin'izay tsika le SS manao an'le hash ato tsika 256 somme SSH 256 somme télé division of labor load. Division of laboratory load share doc. Tsisy fichier aussi de files location losa aloha. Iza misy an'ity email attachment manao ls kely tsika de iza misy an'io ls de manao antsika l somary mikatso kely le izy nantsika kely terminena velo le io ke le izy cd email attachment de ch 256 somme de miditra ato amin'ny division zao. De hitatsika le hashin'le izy. Alaitsika zany iny hash iny alatsakitsika eto miditra any amin'ny virus total tsika manao analyse-n'iny hoe tena hashana email tena ohatrany hoe fichier tena tsisy virus ve iny sao de fichier misy virus mety ho efa hitany virus total. Zao zany izy zao tena mampatahotra ohatry izy zany hoe virus vita tamina visual basique zany izy. De iza moa le behavior what is the second tactique is execution document misy macro VBA de manao defense evasion koa izy create files inside the user
directory, document, manao défense évasion koa izy zany a, mody a tena mi-créer file ao anatin'le fichier le dossier hijanonany a, de jerentsika atao amin'ny lab inquest indray izy a, dans une nouvelle onglet a, de aiza moa zany a, lundi a, de maka izy tsika indicateur lookup, indicateur lookup, de IP domaine, latsaka ato a, malicious, subcategory of the file, JTE, indice DH, what is the subcategory of the file? Jerentsika ferina kely a, de application macro enter izy zany, de tonga de rehefa macro enter reny izy a matetika VBA macro zany, de ohatrohatr'izay a ny fanaovantsika analyse-na email zany a, de zoro 7 indray a amin'ny manaraka, satra tompoko.